eritrereto tamora maromaro eritrereto dia manodidina dia voahevitra mahakasika an'ilay politika déontologie ao amin'ny assemblée dia mbola anazy fotsiny angambany ho azavaiko aminareo fohifohy hoe tetika sahavalaka dia tongotsika dia atao amin'ny famerazana avy eo. Ny tetika sahavalaka valaky ny fitonanazy zany fa tsy valakia valaka ka voambolana malagasy nalaina tamin'ny hoe teny-paritra ampiasaka ny Tsimbatsinanana dikany izy io mazava dia anatin'izay zany tetikasan'ny ONG tolontsoa izy atoana ny fanaika dia izy io tena tambina taloha zany miresaka hoe fanamafisana ny demokrasia tamin'ity ny amin'ny fifampifandraisana ny ofiny zany sy ireo fidy amin'ny akademiasy ny tonona dia anatin'izay rehetrarehetra zany manaovana ity famerazana-kevitra anaty dia isan'ny tanjona ao anatin'ity tetikasa-valaka ity zany dia ampahafantatra tsara kokoa sy ny ampaharala ny olo-pirenena izay moa zany tanora izy ny atao manodidina ny tontolo ny parlement eto Madagasikara zany hoe lafi-panjakana institution parlementaire misy antenera anankiroa dia misy mpikambana izay mitovy fahatsarany satria samy manana ny zavatra solon-tena sy ny vahoaka amin'ny solon-tena ny vahoaka fotsiny ny olona amin'ny solon-tena ny vahoaka tsinjaka-pahefana dia anatin'izay zany zay le vinanay zany hoe hiaina ny elanelana misy eo amin'ny olona loha sy ny vahoaka fotsiny mba misy fifampiresahana dia mino rehefa misy izay fifampiresahana zay zany manatsara kokoa ny demokrasia eto Madagasikara fa misy ny firenena dia ao anatin'izy koa zay mivoy ny atao hoe parlement ouvert na hoe parlementa misokatra zany izy io concept tsy haiko raha rehefa ny ainan'ilay gouvernement ouvert dia mitovy amin'izay izy zany fa tena spécifique amin'ny parlement dia ao anatin'ny zavatra foizinay anatin'ity tetikasy ity daholo zay dia ny zavatra atao anatin'ity tetikasa zany dia hoe le fikarohana sy fitadiavana vaovao zay zany mba omena ny firenena sy ny tanora dia misy trano kala anankiray Balakaoly kapanay tamin'ny volana teo eo zany hoe trano kalana fanabeazana sy fampahalalana manodidina ny parlementa le izy dia tany isan-karazana dia misy an'izay hoe fanabeazana olo-pirenena zay zany mahakasika kokoa ny parlementa dia misy serasera maro isan-karazana statistika ataonay anatin'ny dia miditra amin'ny amboany zany tsika fampidirana foy ngamba ataoko fa ny avao amin'ny antenera-pirenena zavatra fo dia hoe politika déontologie zany izay ao amin'ny assemblée nationale izy io raha ny réglementaire fitsika anatin'ny antenera-pirenena izay naliana tamin'ny herintaona eo amin'ny misy andalana ao ny article 215 teny hoe tokony anana amin'izany hoe code d'éthique et déontologie zany ny antenera-pirenena dia efa misy zany ezaka nataona ampidirana an'ilay izy hatramin'izay 2019 hatramin'izao fa hatreto aloha dia ataoko hoe mety tsy nahitana maromaro iraisana angamba ny teo amin'ny somavao satria zareo ihany no mandrafitra amin'ny votoatan'ilay izy dia ny teo amin'izay zany natonga hoe niemitra foana no ny fandaminana azy hatramin'izao dia zay zany atao hoe contexte global ianomboantsika dia adihevitra dia ny olona miaraka amintsika eto androany andriamatoa Jamily Andriamanilona izy dia sy ny mamoaka ny Madagasikara lany tany Vombozo amin'ny Tsimbatsinana dia misy an'ny Jesy Ramiandrisoa avy eo amin'ny mouvement éthique et déontologie de Madagascar dia misy Sara Malala avy amin'ny association Opaly Madagascar dia misy an'ny monsieur Rakoto Erandriaparany izay inspecteur pour la sauvegarde de l'intégrité ao amin'ny Bianco dia manaraka an'izay zany ny fandraisam-pitenenana dia avetsika rehefa vita famelabelarana ny reto mpaministre antsika reto dia afaka manisa amin'ny adihevitra sy mety fantanina sy resaresaka miaraka amin'ny olona manasika. Sotratretsaka nomeditenena ngamba efa présentation tena tsy teny tsony hoe iza
mombamomba fa angambany tonga dia resaka mahakasika an'ilay code d'éthique de déontologie izay ezahana apetraka eo andrivan'ny assemblée nationale. Tamin'ny fiantombohan'ny ity mandat ity tamin'ny première session voalohany dia efa nampidirina ity code ity. Raha ohatra ka ny izy ity moa zany tsy tamin'ny voalohany dia efa misy volavola zany mipetraka miraisiko an-tanana fa tsy hoe izany namonina ny code d'éthique. Efa nisy historique lavabe izy tany aloha tany fa tamin'ny angambany mazavaiko kely teo amin'nyvoany nandraisako amin'ilay code d'éthique zany. Moa zany efa raha manala fa tokony manana an'io code d'éthique io ny assemblée nationale satria efa voalaza ao anatin'ny règlement intérieur io voalaza amin'ny article 215 io ny tokony ananana an'ilay code d'éthique. Rehefa voaray teo ampelantananay lay code d'éthique zay efa mivolavolainy ny olona tany aloha tany dia hita fa somary copier-coller ihany amin'ny code d'éthique zay efa misy any amin'ny firenekava indrindra fa ny firenena francophone, la France sy Québec moa zany tena nalaitra tahaka tao dia efa nisy adihevitra maromaro moa tao anatiny tao. Rehefa voaray teo ampelantanana le izy dia hita fa tsy mifandraika velively amin'ny toe-tsaina sy ny sotoavina malagasy satria raha malala moa zany fa itsika malagasy tena manana fomba fijeritsika manokana mahakasika ny fihavanana izay tsy ananany izao tontolo izao fa isika malagasy rera manana azy. Dia niezahana narindra arak'izay le izy zay voalohany. Faharoa manarakarak'izay eo amin'ny hoe mahasolombavambahoaka hita hoe ny zavatra anisan'ny namboarina tao anatiny zany dia hita fa ny solombavambahoaka dia manana ny lanjany manokana eo anatin'ny firenena. Ka noho izay anton'izay dia somary maneritery ny solombavambahoaka amin'ny fanaovana ny asany raha ohatra ka olon-tsotra na ny exécutif no mifehy azy ireo ao anatin'ny le fanatanterana ny asany. Tsara ho fantatra aloha zany fa ny tena base nyity code d'éthique ity dia le fametrahana an'ilay antsoina hoe commissariat à l'éthique. Ny code d'éthique efa manana ny etika amin'ny daholo ny olona tsirairay avy na etika tsirairay avy ireo dia efa manana ny hoe zao ny déontologie zao ny etika. Fa ny tena zava-dehibe amin'ny solombavambahoaka rehetra koa ny parlementaire mihitsy na ny sénateur azy dia efa manana ny etikany. Fa ny tena zava-dehibe dia hoe asiana structure anankiray miaratsiny amin'le teny frantsay hitako malagasy lavitra anankiray mifehy na mandrindra an'ilay fitondran-tena tokony ananan'ilay parlementaire zany. Dia io moa zany ny solombavambahoaka dia mahita fa tsy tokony fehezina exécutif izy eo le misy an'le hoe séparation de pouvoir zany fa tokony solombavambahoaka ihany no mametraka an'izay fifehezana azy izay. Dia ao anatin'ity ravitra ity moa mbola tsanana hoe ty ravitra ty code vaovao ity fa natsangana zany ilay commissariat éthique. Dia mizara anankiroa zany le commissariat éthique misy an'ilay antsoina hoe comité éthique dia etsy andaniny etsy ankilany dia etsy andaniny ny
secrétaire alétique. Ny comité alétique dia déontologie fahafoiziko le izy ny comité alétique zany dia fifidianana ao anatin'ny vondrona parlementaire isan'isany no manendy azy anakiroa isaka ny vondrona parlementaire dia avy eo ny filohan'ny antelera-pirenena zany dia membre d'office ao anatin'io raha zava-misy amin'ny antelera-pirenena amin'izao dia groupe parlementaire telo no misy zany hoe ny UFD, ny GPR, ny TIM ary ny GPL. Zany hoe rehefa lany ity code ity zany dia samy anao fifidianana olona roa isaky ny vondrona parlementaire zany ny vondrona parlementaire amendy azy ho membre ao anatin'ilay comité alétique. Ireo comité io miaraka amin'ny secrétaire alétique izay izy io indray dia mpiasa ao amin'ny administration satria izy ny anao ny asa administrative rehetra ao anatin'io zany dia izay no antsoina hoe commissariat alétique. Dia ireo amin'izay zany raha ohatra ka misy ny doléance apetraky ny na olon-tsotra na fiarahamonim-pirenena na rehefa vondrona zany manao doléance na manao doléance ny tena malaza azy efa reteny fitoriana somary mazevatra ihany dia io comité io commissariat alétique io zany no mikirakira ny dossier dia manao rehefa avy eo zay mafanapaha-kevitra tokony ho atao mahakasika an'ilay solombavamberoa. Ny tinapita ao anatin'izay zany dia hoe ny tena base nyity code d'éthique de déontologie ity dia ilay fandetrahana mihitsy amin'ilay commissariat alétique. Zany hoe mba misy zany rafitra anankiray mibaiko manoro mampianatra mifehy ary manasazy an'ilay solombavambahoaka raha sanatrika misy fioaram-pefy atao zany. Dia mazava ho azy moa zany ao anatin'izay dia efa nasiana ny lista ny zavatra tsy azo atao zany atao anatin'izy ity tsy mahazo manao an'izao tsy mahazo manao an'izao tena betsaka moa zany dia makasika ny betsaka kokoly hoe tokony tsy mandray vola na avantage avy any amina olona anankiray amin'ny fanatanterahana ny asa masolombavambahoaka azy dia tsara ho fantatra ary ity tena tsy indriko fa ny asan'ny solombavambahoaka dia anankitelo. Raha misy manao mihoatra nyreto dia sitrapon'ilay solombavambahoaka ny manao azy fa tsy didiny izay voalaza amin'ny constitution zany dia manao lalàna ny kay voalohany. Dia faharoa manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka. Dia fahatelo mitondra ny feo amin'ny vahoaka aty amin'ny mpanatanteraka. Izay ihany voalaza ny lalam-panorenana raha ny asan'ny solombavambahoaka. Eo amin'ny fanatanterahana io indrindra fa ery amin'ny anankiray voalohany teny iny koa le manao lalàna possible ohatra maka ohatra anankiray hoe misy vondrona anankiray na orinasa anankiray te anao exonération d'impôt ohatra amin'ny produit izay ampidiriny eto Madagasikara ohatra droit de douane zany ohatra izay dia lasa izy manantona solombavambahoaka anankiray satria tsy maintsy andalo anatin'ny RFI zany resaky zany ohatra. Dia lasa izy manantona solombavambahoaka anankiray na roa dia hoe raha mba hidivarotra ao ny fampidirana plastika ohatra izay tonga tambavako.
hoe mba fampidikana plastika mba ahena ny TVA ny douane sotr'izay dia ao fankarakaraina ianao izay zavatra izay zany a raranonalana ary voalaza atao anatin'ny école d'éthique déjà io zany efa misy loi organique mame an'izay tsy tokony azo atao zany zavatra zany a satria tena voararana ny lalàna zany a voararana ny lalàna mahakasika ny politika koa zany a fa mba misy sehatra zany a satria eo koa le misy an'le hoe ny solombavam-bahoaka dia manana n'ilay antsoina hoe immunité parlementaire dia mba tsy hoe iny fotsiny hoe voariny iny zany le solombavam-bahoaka dia mba misy azo atao ihany ho an'le solombavam-bahoaka izay manao tsy mety a aty anivony antenera-pirenena zany a ahafahana mifehy azy mba tsy hanao foana dia izay a no anisany tena ampirisiny ity code éthique et de déontologie ity misy fanontaniana moa avy any aminareo dia afaka mamaly any ahako a fa ny ambanivango ny aloha zany a dia izay voalaza izay tsara marihana fa nanomboka tamin'ity herinandro ity a ny Madagasikara dia tafiditra tao ao anatin'ilay mouvement ny APF mahakasika ny code d'éthique de déontologie zany hoe tsy carrière zany zao a ny miezaka mafy mianana ny code d'éthique de déontologie ity fa atao anatin'ny firenena parlement francophone rehetra zany efa misy vondrona izay membre manatina natao tamin'ity herinandro ity ny Madagasikara izay izany moa zany nosolitena atsika efa nanomboka misy fivoriana tamin'ity herinandro ity fa zany hoe amin'ny anara-pahasalamana moa dia natao par visioconférence le izy izy ity a intelo no izay no nandalo tao amin'ny assemblée nationale somary mahasabaikatra ny solombavam-bahoaka ihany a ny contenu anatiny satria everiny izy ireo a fa misy faneriterena azy ireo le izy izay izy tamin'ny voalohany fa efa mitondrana amendement intelo ihany koa izy ity a isaky ny nampidirina dia efa misy fahatsapana fa tsy mety amin'ny zareo a telle chose misy zavatra tsy mety aminy dia mizana namboarina mifanaraka ny zeritreritra fa nazanona zany aza dia any amin'ny article farany ity a dia mametraka hoe tokony isy amélioration foana article 48 ny code d'éthique ity zany de ce présent code peut être amélioré selon les circonstances mais après vote des députés zany hoe raha lany azy dia afaka aforcena foana le izy koa tsinona misy koa ny fanitotoloana sy ny maro samihafa dia tokony hoe manaraka ny toetrandro foana zany le zavatra atao dia afaka aforcena foana zany le izy zay angambany misy fantanina moa afaka namalaina fa zay ny avaty amiko loatra satria aloha andriamato sakafo tsika sesitsika ny fanidisana tsika Ilana ny fefamparina ny voalohany teneninay atao le MEDEM mouvement pour l'éthique et la déontologie de Madagascar amin'ny mouvement azy aloha voalohany dia hetsika ny dikan'izany hitatsika fa ny zavatra mihetsika izay ny fiainana le mouvement c'est la vie rehefa tsy mihetsika intsony ianao l'inertie c'est la mort noho izany mila mihetsika fontsika ho amin'ny tsaratsara kokoa dia raina manokana le initiative avy ato amin'ny assemblée nationale mikasika ny éthique et déontologie tsara foana zany mieritreritra zavatra tsara dia faharoa manarakarak'izay soso-kevitra mba apetraka eo anatin'le fametrahana n'le commissariat à l'éthique ao amin'ny assemblée nationale efa nametraka izahay tao MEDEM conseil d'éthique et déontologie emineviny
fitsarana azotsika ifampiresana io satria le conseil d'éthique io indray zany a azo atao ao anatin'le commissariat zay raha ny eritreritro dia fangalan'ireo mpitsara satria mbola ao anivon'ny fitsarana ihany no misy an'le conseil d'éthique fangalan'ny mpitsara torohevitra rehefa misy dilemme éthique manjo azy na misy sosikevitra tiany malaina zany dia misy rafitra ao ahafahany maka an'izay torohevitra izay. Ny farany koa dia azo atoloana fa aoka mba tsy ny sanction négative foana no hitantsika hoe izay manao ny ratsy dia faizana tsara izay fa ilaina ihany koa ny sanction positive dia iny koa zany mba hangatahana raha mety hoe tsara ihany koa ny siny mba reconnaissivana koa le olona manao ny tsara dia tsara petraka ao anatin'le rafitra koa zany izay zavatra izay. Ny fahatelo efa voalaza teo ihany hoe tsara raha mba raisitsika considéré le kolotsaina malagasy tena ombako manana manokana izay satria tsika manana sotoavina rehetra be tsara raisina dia na anisan'ny tsy maty manota zany zao anisan'ny toe-tsaina malagasy izay manao ny ratsy izay tokony faizana dia anisan'ny zavatra tsara jerena izay. Ny farany dia azo finoana fa ifampiarahana io zavatra io mino fa tsy tokony hisy olana ary agaga raha tsy olanja ny resaka etika déontologie zany. Tsika malagasy manana le hoe nitenerana tsara dia milay marimarina fa nareo ihany tsy nano andrafitra nareo ihany no andany nareo ihany ny fanaika dia milay marimarina fa tsy tokony hisy sakana tsy alana io zavatra io azoniny matetika moa le izy tsy fantatra izay antony fa izay mahita hoe tokony tsy ho sakana zany satria tenerana le izy fa tsy zavatra ifanerena dia manosika sy mampirisika ny zavatra tsara ohatry miarabantsika rehetra maneniny présentation tsony koa famifatana dia andehany ny hevitra ny lohahevitra Bernard Mandran dia hoe le code d'éthique et de déontologie de l'Assemblée nationale quel rapport pour Madagascar. Tsara aloha fantarintsika hoe inona marina ny atao hoe code d'éthique sy déontologie déontologique dia raha araka ny hevitra izay natao ny recherche izay natao dia ny atao hoe code d'éthique sy déontologique dia fitambarana fitsipika zany hoe principe sy lalàna règle izay tokony manentana fitondran-tenantsika eo amin'ny tontolon'ny asa zany hoe torolalana hiatohana amin'ny tsy fivadiana zany hoe intégrité ny fahamarinana honnêteté ary ny mahamatiany professionnalisme ny rehetra amin'ny fotoana rehetra ao anatin'ny asa. Ny sombavam-bahoaka dia manana didy amin'izay nanome fahefana azy sy ny olopirenena malagasy dia manana didy amin'ny vahoaka ny sombavam-bahoaka toy ny fangalana ny lalàna sy ny foto-kevitra etika fametrahana ny tombotsoam-bahoaka ho ambony tombotsoan'ny tena manokana. Ireo sombavam-bahoaka dia tokony mampiseho ny maha-olombalona azy ireo marina ary mahalala sy manaja ny asa sy ny andraikitra nomena azy ireo tokony mipetraka tsara izay hoe andraikitra ny sombavam-bahoaka izay tokony fantatsika tsara. Raha ny zava-misy anefa eto Madagasikara raha ny zava-misy no jerena hoe dia tsy mitsahatra mitsitokana miarantsy-trany ny fahitan'ny vahoaka eo sombavam-bahoaka ireo maro ireo antony izay tsy miafina amin'ny vahoaka fa indrindra tsy fanajana sy ny tsy fisian'ny fitsipika etika sy déontologique tokony arahan'izy ireo. Ireo fomba fijery hananany vahoaka ankehitriny ireo sombavam-bahoaka fanaparam-pahefana ny fangatahana tombotsoa manokana toy ny fangatahana katikati zafady indrindra na toy ny fangatahana indemnité de retraite ohatra dia reny no azoko atao fiatao-bahoaka fotsiny any fa tanisakely fotsiny any dia indrindrandrindra fa mikolikoly dia tsy mitsahatra mitombo ary miaratsy hatrany fahitany vahoaka ireo sombavam-bahoaka ireo tsy azontsika tena amin'izany. Araka ny fantatra araka ny nampahafantarina ihany koa
efa intelo na enitra ny fifidianana ity tolom-pe-kevitra ity tamin'ity taona ity tao anatin'ny 3 session ordinaire zany dia tao anatin'ny ordre de jour ny session ordinaire foana ty tolom-pe-kevitra ity fa ajourné foana ihany dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe mety matahotra ve ireo solonavavahoaka amin'ny fahavelezan'ny zozy tombontsoa zany hoe droit sy je dirais privilège amin'ny le hoe immunité parlementaire zay hoe tatahorany zay hoe mety ho very zay immunité parlementaire zay dia raha toka hoe lany zany ty code éthique et déontologie ity dia raha lany koa nefa anaran'ity code éthique et de déontologie ity dia tena ahoana ny fomba ampiarana anazy araka ny tokony ho izy zany hoe tena mety sy application effective ve ahoana ny fomba ahafantarantsika hoe tena appliqué le code d'éthique et de déontologie raha toka lany afaka vakitsika ao anatin'io code d'éthique et déontologie io fa mba hitandroana amin'ny fitokisan'ny vahoaka dia mety fa manana fitsipika éthique et déontologie tsika zafady indrindra mitraka tsipiriany sy mivavavahoaka ary mandala izany dingan'ny etika izany amin'ny fiainatsamoverana zany hoe tsy vitany hoe professeur tsany amin'ny asany ihany izy tokony manaja ny code d'éthique et déontologie io fa tokony any amin'ny vie privée ihany koa izy dia tokony manaja io zava-dehibe noho zany fisian'ity tolom-pe-kevitra mikasika ny fehezan-dalàna momba ny éthique et déontologique ity eo amin'ny solonavavahoaka mba atao zany ireo fanao ratsy taloha ka merenana indray ny fitokisan'ny vahoaka araka ny tenin'ny monsieur le député ihany koa hoe mety tsy mifanaraka amin'ny soatoavina malagasy dia apprécianay zany ny fametrana zay hoe fitsipika éthique sy déontologique mifanaraka amin'ny soatoavina malagasy zay ary indrindra ihany koa mifanaraka amin'ny rafitra iraisam-pirenena dia akasitranay nefa noho izany nisy nity code d'éthique et déontologie ity nisy ilay initiative fa mety fidevana ny fisian'izany ary tena ilayntsika ilain'ny vahoaka malagasy ny fisian'izany mba isian'ny antoka merenana amin'izay hoe fatokisan'ny vahoaka ny solonavavahoaka izay napetrany teo amin'izay toerana izay dia proposition ihany hoe manetana izay mba tena ametrahana ilay commissariat éthique io mba adraisana an'ireo fitarainana satria mety maro ireo taraina izay tiany vahoaka atao nefa tsy hita hoe aiza no itarainana dia hitanay anareo mba anisian'io ny instauration du commissariat à l'éthique io dia io commissariat à l'éthique io mba ametraka ny hoe sazy mifandraika amin'izay dia nefa koa araka ny teneny atao amin'ny internateo hoe tsy voatery ho sazy ratsy ihany koa fa mety hoe sazy tsara toy ny ohatra ny fakasitrahana an'ireo izay hita fa tena mendrika amin'izay asan'izay dia faranakotry navany fa izay no hevitra nay avy atao amin'ny tany Madagasikara. Ia, misaotra manome fivolamina ny avy ato amin'ny piankoa dia dira manokana aloha ilay finiavana sy ilay ezaka atao ametrahana an'ity code d'éthique sy déontologie ao amin'ny assemblée nationale. Ny tsara marihana voalohany dia anisan'ny nanolo-kevitra ary manome tolo-panana amin'ny anatanterahana ny fametrahana io code io zany ny mpamamaletena iadina amin'ny kolikoly. Nilaza ny solom-bavavahoaka teo ny dingana efa vita sy ny mety sakatsakana na mety olana amin'ny fametrahana azy. Izay dia te hanamarika ny inona moa zany filazana zany
fampandehanana sy fanalebiazana kokoa ny resaka fisorohana sy fanabeazana amin'ny resaka ohatran'izao. Raha ny eno an'le resaka teo anaofa isika dia somary misy bebe kokoa zany lanja bebe kokoa aty amin'ny resaka ohatran'ny hoe famaizana amin'ny fametrahana dia côté éthique sy déontologie. Tsara ihany nefa ny mametraka an'izay fisarahana tsara zay amin'ny olafiny satria aza diny tsy gazytsika raha ohatra ka misy azo lazaina hoe résistance angara zay no malaza azy satria raha ny fahitako azy teo dia hoe fintelo nandalo session izy io efa nisy ny azo lazaina hoe fanatsarany raha izay no malaza azy koa mampetipety kokoa amin'ny solombavam-bahoaka rehetrarehetra ka amin'ny fampiarana zavatra ohatran'io zany dia tsy pianay mihitsy ny resaka aspea fisorohana indrindrandrindra miresaka sika etiky. Raha vo miresaka sika zay etiky zay zay tsy virinako ny famaritana amin'ny ankapobeny efa voalazana namana teo dia misy famaritana izay fantatritsika rehetra fa mifanakaiky tena tsy mifanalavitra mihitsy ary betsaka raha manafangaro azy amin'le antsoina hoe moral. Dia ilaza aminareo ny fahitanay ilay antsoina hoe etiky izahay io zany famaritana maro fa aminay zany ny famaritana ny teny hoe etika dia tsy inona akory fa fametrahana fanontaniana. Fametrahana fanontaniana, fametrahana fanontaniana manao ao izy tsika rehefa manoloana toe-javatra ray ianao dia tsy maintsy misy fanapahan-kevitra miraisina dia rehefa mandray izay fanapahan-kevitra zay ianao dia manaraka ny fanontaniana hoe mety zay le fanapahan-kevitra miraisiko iny aho fanaraka ny tokony ho izy inona ny fepetra na fanapahan-kevitra hafa tokony ho etiko mety hitondrana bebe kokoa azahoana vahaolana na résultat tsaratsara kokoa. Matetika ao fangaro morala izy raha miresaka morala ilay moka tsika dia miresaka tanteraka manavaka ny bien sy ny mal ny tsara sy ny ratsy. Ohatra fanapahan-kevitra an'ilay hoe mety ve fanapahan-kevitra ny ratsy ve fanapahan-kevitra an'ilay hoe sa tsy ratsy. Eo koa ny hoe ekena ve sa tsy ekena ary juste sa injuste mila vahana tsara zany ary ny farany fahatelo tsara ametrahana tsara zay fanavahana zay koa dia miresaka déontologie. Ny tena tiako tsindrina amin'le déontologie zany dia le caractère contraignante ny déontologie zany hoe ny tsy fanatanterahanao an'ireo fepetra sy fitsika voalaza ao anatin'ny kôdy na déontologie io zany dia mahatonga anao ho voasazy na misy sanction ho raisinao. Dia ny olona mety mipetraka dia zao mipetraka amin'ny fanontaniana hoe raha misy ataontsika hoe norme éthique na filazana azy na hoe fepetra nieritreretinao hoe tokony ho izy ka nivoana tamin'izay ianao tsy manaraka dia mipetraka ve tsy sazy amin'izay sanctionné ve misy sanction ve zay amin'izay fotoana zay. Eo zany ny tsara apetraka tsara mampiavaka an'ilay déontologie ny éthique sy ny morale. Dia za zany tsy te hiteny te hisintona ny saitsika indrindra vita amin'ny famolavolana sy ny fandresen-dahatra amin'ny namana député mpanao lalàna zany ho fandaniana ny code fa zava-dehibe mihitsy le fametrahana le fanontaniana zay
le etika zay zany a dia mametraka fotsika réflexetique zay tena izy matetika maosika maheno amin'ny radio lasa tena lamody mihitsy ienitsika amin'ny télé na resaka fotsiny am'izao tsika di hoe etika mahentsika amin'ny radio hoe tsisy etika mihitsy fa za zao miteny amitsika miresaka amitsika zao ohatra parlementaire moa le zany eto dia zay no araiky ohatra miresaka amin'ny santéisme zao raha tsy tonga voly foana ny solombavam-bahoaka manquement d'éthique ve zay manana moraly izy ve misy an'le moraly izy ve sa aiza mitondrantsika an'izay anareka déontologika zao zay tafiditra ao anatiny ary déontologie ny code déontologie zany mamaritra an'izay fitsipika izay hoe tokony ho présent foana ny parlementaire mandritra ny session rehetra ohatrany koa raha tara lava dia matetika resantsika foana resaka etika miditra be resaka etika raha ohatra ka miresaka fahatarana sika hoe tara lava ohatra fotsiny zao anday ohatra vetivety fotsiny a amborompanjakany raha io olona tara lava io a mavita tsakatsy andavany asany any satria zaingana be ny fiasany fa le olona tonga ara-potoana foana dia mirava manaja ny fotoana tsy mavita ny asany tokony ho izy présence fotsiny izy présence physique mipetraka ve le resaka etika amizay mila vatsika tsara zany io a ary fampisaitsena resaka etika famotrana zay matoko hoe réflexion etique réflexion zany moa efa fantatritsika misy ahatra reto dia manao réflexion moa mamely valindray ahitana résultat rea mety mbola tsy mahafapo dia manao réflexion ray no mahatonga valindray le réflexion etique zay foana tsy tapitra io tompoko donc raha miresaka etique sika dia tsy tapitra zany io tsy hoe kory rehefa tonga mamonjy ale fivoriana foana le député dia tsisy resaka etika ntsony mipetraka foana resaka etika satria iny ndray mametraka fa réflexion vaovao rehefa tonga be ianao ka tonga le vote le loi ohatra dia tena nanady azo tsara n'izy ve conscient tsara mahafantatra tsara ny ao anatin'le lalàna ve zay vao manangatana sa tonga dia antsanana ny tana amaranany anjara fitenenako dia amin'ny resaka fisorohan'izay ihany apetrakoindray fanontaniana hoe inona mety ifandraisan'ny kolikoly sy ny etika moral ary ny resaka déontologie dia tiako mampafantatra atsika araka ny fahalalako azy aloha zany zay eritrereto fa tsy vodiso dia miankina amin'ny tsirairay fa ny tena marina dia mifametrahana io monsieur le député zay isorana manokana amin'ny initiative oa dia tena resaka fisorohana tanteraka mihitsy amin'ny resaka kolikoly ny fisorohana anie rehefa apetraka ao rehefa tsy mahomby iny a zay tsika vao mankany amin'ilay resaka famaizana ary ny zava-dehibe indrindra ihany koa tsy kely dia ny fanabeazana ny tanjona zany dia hoe tsy hoe koa hoe hiandrika totoana hoe tsy anaraka an'io dia andao atao le sasa fa beazy ndreo député reo ny fampafantarana azy ny fisinioa tsy ampy fa ny fampafantarana sy ny famanomelabelana aminy ny antony sy ny ao anatiny io code io zay tena zava-dehibe zatra efa misy anie zany expérience zay no mametraka isaky ny ministèrany io fa zatra misy dia andanina vola be mihitsy rehefa vita le boky dia mipetraka fotsiny anaty tiroara mipetraka fotsiny anaty posy voalazaka eo zany ahoana ny fampiarana azy miangavo zay a ny mba
anaovana aloha lahara-pahaminana zay fanabeazana zay mihitsy aloha alohan'ny ametrana tsy mahina e zany zay mahina hoe tsy zay fanabeazana zay matotsika moa mbola misy an'izay résistance zay misaotra satria ny famelavelakevitsika reto a ny ato anatin'ny mitetika sabalako moa zany dia dinay fifizana ny hoe approche amin'ny miavo mijery zavatra amin'ny lafy tsara fona dia ny antony any safidy amin'ny anao ty famelavelana ty moa zany anatin'ny hevitra ny politique zay a satria misy an'izay teny zany te hoe mety hoe ny ratsy ny fijeryn'ny pirenena sy mivoaka amin'ny ankapobeny fanjakana parlementaire fa na zany na tsy zany a misy miezaka avao anatiny amin'izay fanarenana zay dia ao anatin'izy moa misy ny premier symbavoaka jali zany misy any eo zany misy zany fanantenana any mahazo atao hoe misy an'izay zany hoe azonona zany fa mety misy hoe fanatsarana zany andeha atao ataon'io kasika ny asin'ny antenimely io fa tipitin'ny fotsiny zany alohan'ny fahafan'ny avevitra angambany raha ny lahadinika farany eo angambany amin'ny 15 Desambra ny verina anaty février ny ty fitsikidatoina sy dimbolojika ty zany a izay moa zany anatin'ny tetikasabalaky mametana amin'ny pirenena zany anaraka ny fisotrony zay fa ataoko angamba mafara miady reto hoe sy mambahoaka fampanarina azy ao anatiny dia mitondra vokatra izy fa raha hitako fa misy apahany amin'ny vahoakana fa fa manontolo mihitsiny a miaraka manaiky hoe ilaina izy dia zay miencourageny dia kitehany tsirairay avy any amin'izay misy anazy zany hoe mety raha angalo izy satria fipetraka teo hoe izy tsy lavinary fa ao anatinao mipetraka hoe afaka tsaraina foana dia tsika zany hoe miainga amin'izay tsara zay tsika dia ile mety tsaratsara kokoa an-trano dia angambany a mpanasika ny fitenenana raha misy amin'ny teny farany symbavahoaka angamba efa misy manontaniana ihany mipetraka teo fa fanangovako azy mahakasika an'le hoe felo izy io no nandalo a tao amin'ny nandalo session zany efa nisy nanontany any mbetsaka izy io tamin'ny fivelena ny faharoa dia efa nisy nanontany hoe skivenao vola fidizina foana le izy ny tena manana ny skivy a ary tena manana fanantenana za manana fomba fijery positif abeitsy amin'izy io arakaraka ny mampilona an'io ny vomaika mahatsara azy satria à chaque fois azafady fa za rehefa miresaka sy somary manafangaro à chaque fois io miditra en commission dia misy fanatsarana miditra foana dia misy zava-baovao tseritreritinao tamin'ny ianao namolavola anazy mihitsy tsy mampanina mihitsy na indroapolo ary iverinao fa plus mandalo ao a plus mety tsara ho anamanokana zany a dia tena raisiko zavatra tsara mihitsy a le fivezivezeny a ao anatin'ny commission izay anankiray faharoa manarakarak'izay ny tena marina le fomba fiasana misy fanavoazana kely satria ny antony a rehefa mandany commission izy commission ihany tena mamaky amin'ny texte fa rehefa tonga ao amin'le moment ny plénière zay vao tonga ny an-tanany izy olom-bavaovahoaka le document dia tsy manam-potoana izy amakina azy tsy fantany tsara zany exactement le contenu fa le bruit de couloir no entiny a ny tsara amin'le texte dia lasa tsy mazaratsara zany fa le eritreritra ohatsiny sode izay le sode zay a ny tena olana tsy mbola mampipetraka tsara nle izy amin'io le fivoary manaraka eo io zany a dia nanavakevitra zay fa tsy atao commission tsotra le izy fa atao commission plénière dia tonga dia tout de suite a miditra session plénière zany hoe ilay commission tokony hoe le membre commission fotsiny ny anao azy dia
tsy ireo fotsiny tso manao azy fa tonga dia ilay assemblée générale mihitsy a no hiaraka andinika azy en commission plénière zany hoe en salle de session mihitsy zany a no anaovana commission présent daholo le olona obligé zany am'zay le solombavambahoaka tsy maintsy andinika miaraka en commission an'ilay texte dia tout de suite après a tonga dia mitohy session le izy a inoko aloha fa ohatra ka tsy misy ny sampana moa zany dia tokony lany am'ty io a raha izay fomba fiasa zay no eritreretina hoe hitondrana azy mahakasika an'le hoe éthique déontologie manifitely sy ohatran'izay a anako manokana partageko anako manokana ny resaro tena moa zany premier mandat sama premier mandat zay a sady mbola eritreretiko fa tanora ihany aloha raha fijeriko ny tena tsy haiko fomba fijerinareo hoe ahoana fa raha mijeriko anazy dia tanora ihany a tsalohana solombavambahoaka dia nanany fomba fijeriko ny solombavambahoaka fianambola fanjakana hitako raha zaho pirenena hitako zay ilavako ny solombavambahoaka fomba fijery ivelany zay a tsy azoko inona ny asan'ny solombavambahoaka serment rebondir kely any amin'ny 4 raha ny tena contre n'izany mihitsy raha tamin'izany solombavambahoaka minoana reny fa tena contre rehefa rano solombavambahoaka dia misy zavatra iaina koa sy manokitsara tena le fisainako mihitsy mihitako hoe tena atotatota amin'ilay le fiainako amin'ny mahasolombavambahoaka ohatra miko ohatra anankiray nareo zay tena tsy asana solombavambahoaka le izy araka le teneniko hoe anankitelo ny tena asany solombavambahoaka fa kay ty solombavambahoaka dia amin'ny fomba fijeryn'ny olona azy dia ohatran'ny hoe zay nyfatsapanatsapako tamin'iza lany zany dia nandeha voalohany tany seho vahoaka tena mieritreritra zareo fa nahazo misy izy ity olona ity a nianavitra anay eo anatin'ny fahatranay alina imaginenareo ianao a tafandragirme boy kely avaria misy anao aria za manana ambition ngizabe a ary manana azo matoa za mitondra ty cause ty a ty résolution dia tena hoe misy zavatra tiako hovaina ngezabe a ao anatiny antenera-pirenena ary raha ty avelany aza fitalovanyina fa tsy maintsy ao anatiny ahoana moa ohatra hoe ianareo a zay solombavambahoaka ahoana moa ny ahafahanareo andeha hanova ny toe-tsainy solombavambahoaka fa tsy maintsy ao anatiny no ahafahanao manova zavatra dia tena hoe tsy moramora natafidirana atao koa satria vahoaka no tsara vahoaka no mifidy zany hoe tsy maintsy misy fandresena lahatra an'le vahoaka dia ianao nefa manana ny toe-tsaina koa hoe tsy hanita vahoaka dia tsy samanao promesy tsy araka ny tokony ho izy soanan'Andriamanitra moa zany azony vahoaka no mifidy a ny zavatra tiana velona dia ho azy an'lezaka katikata izaho moa zany tsy nanana fiara nampiasaina tamin'ny voalohany rehefa tsy nanana fiara nampiasaina moto nananako bebe moto cross zany dia nampitsivezy any ambanivohitra any dia sahirana be amin'izay a satria kay solombavambahoaka sady croque-mort docteur enseignant ina koa sady izy koa sady chef district koa izy alekolay fijeriny olona azy a fa tsy mpanao la be dia be tsisy idirany amin'le anankitelo ny tanysaiko teo aloha mihitsy le izy tena eo avarina misy intelo ny ataona zay misy olona lany voay
sy namiantakany lavitra andriny zany minoanareo za tia Antananarivo miantso any ny chef CSB monsieur le député je veux dire mana intervention zao dia zao io dia maty ankizy valokely sy fotoana ny ilany ray manontolo ho an'ny voay tsy ho vita mihitsy zany anatina CSB 1 na CSB 2 zany intervention zany fanika amin'izay ianao aty tsy anao tsy mety amin'ny toetsainao hoe anao inona ny atao aty Antananarivo no mitady tomobile atao location alefa afangana andeha akan'ilay olona any amin'ny hôpitaly zay vao hitondra rajaverina ty afarafangana ho atao didina zany franchement compliqué zany zavatra zany avy eo vehivavy intelo misy nyzany voay ary ilay be voay be vehivavy sary mpiterahany zany koa mbola problème ary dia tena matetika moa mandeha an-dalana le olona tsy mbola misy intervention tamin'izany tsy nanana tomobile natao ka avitra le olona tsy voaisako tsony presque tous les jours misy foa fa tsy mbola misy olona niantso aho ity mila évacuer ka tonga koa tany amin'ny le tokony mitondra anazy le olona velona minoanareo fa lasa miova ny toetsaina katikatira tena minoanareo fa tena lasa tena ilaiko le katikatira mifona fa nananana le katikatira dia napetrako any le izy dia natsiany aza dia efa misy chauffeur dia efa manao an'le azy mba farakakely ny mba mahavelona olona 50% le olona mitady ao anatiny ny dépense amin'ny siritsiko atina resaky tsika ndamite oaoa minoanareo fa tamin'izazy député mbola veloko milay be mivady aman-drano tena minoanareo fa mivadiko zao si mba frigidaire ohatran'ilay dia volana zao mbola tsy navoavidy nefa taloha tamin'ny asako teo aloha any an-trano any izy asimba zao zamoly dia metiko le izy fa isan'andro téléphone ty dia tsy mitsaratra maty izy azao ndray izy azao ndray izy azao ndray za zany te ametraka hoe lasa hitako lavavely izy fa izy tena tsy avantage personnel fa tena besoin le district iny hoe tsy voatery soratananay ataovy amin'ny anarany je sais pas qui ataovy amin'ny anarany tsy fantatra na amin'ny anaran'ny président de la république tsy manina fa alo izy ampiasaina fotsiny tsisy mitaky any mihitsy hoe soraty ao dia obligé amin'izay avy eo tsy maintsy katomobile aloha ampiasaiko zany ataoko amin'ny fanaovana azy dia za ro zany zao saisana maty motera ny tomobile fa ampiasaiko amin'izay lay mbola fiaraha iverina amin'ny école a miteny anareo aho fa zava-dehibe milany ity ary misaotra betsaka moa an'le hoe sanction positive zay satria tena tsy mikeliko le izy zava-dehibe ny tokony ananana izy io ary izy io ane tsy tokony ny assemblée nationale rehetra manana azy fa miandro fanjakana rehetra tokony manana an'io daholo ary tena zava-dehibe araka tokony statut anarana elakotsiny mampiamiko teo izy io tena zava-dehibe ary za io za manana fanantenana fa raha ohatra ka tena samy manao miezaka manandiva azy tsirairay io dia tena iova ny fomba fijereny azay tanjoko manokana ary tanjon'ny zao-mandazo koa hoe anaova ny fomba fijeriny ny pirenena ny sombavabahoaka dia ny sombavabahoaka koa tokony miova ny fomba fijeriny tenany satria zava-dehibe koa zay dia angamba ny tsy haiko lava loatra ndray fa angamba ny tarotrao dia tsy tena
inany karazantsika miandro mpianatra fantaniko zany tsy fantany aloha fanamarinana hoe mpiakatra tokoa miasan'ny antenimera-pirenena andro zay andro-fanazakana ny fanarana raha ohatra ka rehefa lanja sady etika sy teatologia zay dia mahakasika izy hoe raha ohatra ka rehefa lanja zany ohatra corde dia azo atao zany tsy atao hoe manasazy fa atao hoe manasazy zany ny ohatra hoe sombavabaoka manao fietsika hoe miaby zay zavatra mitranga tena ohatra hoe gaga reny tsy ahoana misy ankizy kely zay dia jery mijery Facebook eo dia ahoana zany zao zany le sombavabaoka malagasy. Nota moa dia efa liko amin'izay tsy adiniko ny valany mazava ho azy aloha zany fa ao anatin'le code kosa aloha fihany zavatra ohatry hoe anisan'ny fihetsika tsy tokony hanana ny solombavambahoaka le izy ny solombavambahoaka hoe rehefa mifidy solombavambahoaka ianareo olom-pirenena dia misafidy olona mapetraka anareo amina toerana anankiray io tena sangatra avo mihitsy a indraindray tsika tsy mahatsapa an'le izy fa tena amena toerana ambony le olona anankiray dia normalement rehefa misy problème nareo na zavatra hitanareo ny fiarahamonina tsy mety dia any no miteny satria iny a manao pont entre anareo a sy lay ary amin'ny faratapony ary satria tsy ho avy any amin'ny faratapony mihitsy le fangatahana fa le somba ho atafany amin'ny olona tsotra zany dia izay tena mazava dehibe le fianana ny sombavambahoaka mazava ho azy manana fihetsika ohatran'ireny fa ino zany tsy tia ho azy ihany fa na zany aza ny olombelona sy raha izy samy manana fihetsy moa ny olona fa manjaratsika no hoe mijery amin'izay am'fotsiny angatra zany manana fihetsy ny olon-tsareo verina kely amin'le hoe commissariat etika vetivety satria hoe tokony le hoe maresaka sazy zany izy io a dia tena izy mihitsy ny sazy hoe azy afaka apetraka zany anazany a zany a tsy tokony tonga dia tonga any amin'izay aloha tsika fa tokony hoe fampahafantarana zao tokony atao zao tsy tokony atao rehefa fantatry izay a ka mbola nimenanao amin'izay fotoan'izay kosa zavatra zany hoe tokony mampahafantarana fotsiny aloha hoe le izy koa hoe tsy voatery fantatra foana tsy voatery fantatrao araka ny tenin'le député namana zay hoe ity izy tsy diplôme fa fitiavana tsy zay tsy CV présentenay tany amin'ny vahoaka tamin'izay matsakapologa sombavambahoaka fa fahaizanay fitiavany vahoaka zay le izy dia tsy voatery hay daholo zany ny zavatra rehetra tsy voatery hoe hanana comportement exemplaire izy raha io fa rehefa ampahafantarana ity code ity ampahafantarana amin'ny alalan'ity code ity hoe zao tokony comportement anareo dia amin'izay fotoan'izay fantatra amin'izay hoe tokony atao za aloha tsy hanymetsiny azy aloha androany fara-pampetraka ity code ity ka manao any mbola misy manao mahosi any ambadika dia efa zavatra hafa amin'izay zay amiko zay voavy voalohany faharoa ny ao anatin'ity code ity dia mikeny fa fara-pantarany 6 mois après any première session any mandat anankiray any tokony hipetrahany le commissariat etika izany hoe io structure io zany a dia tonga dia efa miasa rehefa mipetraka le mandat tokony isy azy zany dia tonga dia manao miasa izy tena misy personnel ny assemblée nationale mihitsy
manana le secrétaire alétika manana rang protocolaire directeur io tena misy direction mihitsy karazana direction zany izy io a mandray doléance dia manao travaux rehetrarehetra tokony atao dia rehefa feno le asa atao a dia convoqué amin'ny comité amin'izay izy dia manazava le comité hoe ty le fitarainana dia anjaran'ny comité aloha mo manapa-kevitra hoe tombona sa tsy mitombona dia afaka manao enquête tena misy enquête atao mihitsiny a hoe tena mitombona atsona le député nataonao marina ve io atsona le plaignant nanao ny marina ve izy dia rehefa vity zay rehetra zay a any amin'ny farany any amin'izay vao misy ny fanapahan-kevitra raha isy a an'ilay sazy fa ao anelanelan'izay mbola azo atao no miteny hoe tsy mety zao na araka nyzay tokony fepetra tokony raisina zany izay nafa tsy aika mavana fantaninao le manatitra le araba firavy amin'ny jupitsoa azany le fijerentsika rehetra azy indray hoe sao dia zay hoe tsy fahazahoan'ny olona ny asana soavahoaka zay a no miteraka filana mitonga ny soavahoaka e mety hitongatra amin'le corruption satria le filana am'izay zany aza mitongo be no lay fangatahana lay olo-pirenena fidy ny fidy sady mbola ifidy dia tsy maintsy lasa misy avy amin'ny soavahoaka zany misy hoe tianao zay hahafa-po an'ilay olona mifidy azy dia nanga na inona na ivelany an'raikitra zay sahany ara lay fangatahana dia mitady fomba izy mamalinany dia arika lasa miteraka n'ilay zavatra hitatsika hatreto ary le miresana teo misy zavatra fa fitsarany olona n'ilay antenimieram-pirenena zany a miiba raha mitsika miteny zao sao dia zay lafin'izay a no mahatonga azy satrato Tout à l'heure, un travail de sensibilisation, tout le temps concours, un propaganda, une injection sur Baroque, ils étaient une injection de coup. Déjà, ce qu'on met ça, le monsieur le député, des nations de l'eau, des rouvasages, des manas, des ambitions, des petits couages, mais pas dans le cadre de la loi, c'est l'injection namichananazay ka zay indrindra hoe tokony travail de sensibilisation aloha zany ny atao a ahafantarany vahoaka marina hoe aiza ny injection sy mibavambahoaka faharoa manarakarak'izay dia ny renforcement ny décentralisation zany hoe ny fanomezana fahefana bebe kokoa ny territoire décentralisé zany hoe toy fanomezana fitaovana bebe kokoa ny commune ohatra satria commune zany tsy manakaiky ny vahoaka zany dia mety mahita an'izay izy hoe tsampy ny fitaovana fanaovana évacuation ny atao amin'ny CSP2 tsampy ny fitaovana dia aleo omena kokoa an'izay hoe fampitaovana ny fitsinjaram-pahefana zay nama ny tokony angatahana kokoa anaovana assiste kokoa no hoe fangatahana katikatiny ny député azapatidreta misy député no hoe satria zay zany hitako hoe akaiky kokoa zany fa ao anatintsika rehetra n'izay hoe te-hanavitra olona zay nefana raha te-hanavitra dia mila hoe travail efficacement zany dia ny efficace kokoa ngamba raha ny hevitra mety aminay dia hoe fanesana fahefana sy fampitaovana bebe kokoa ny eny amin'ny fotony zay ngambany any mba vomilete izaho anatin'ny fametrana politika tia dia niezakako hoe tsy hijery côté théorique fa tena le côté pratique amin'ilay iainako amin'ilay zava-misy mihitsy tena marina le fanontanianao
tena teneniko raha ohatra ka zaho masolomba mamboaka an'andro any zany tembesaka androany tika sako miteny an'izany raha le asa raha zay ny lalam-pamelena no iverenana ifidianana dia minoana rehefa milany zarosanjato fa le asa tsisy idirany dia migambany le hitreritra ny tsy latsaka ntsony satria ho afavadaka amitsiny azonareo hoe tiako lazaina tiako lazaina hoe lasa marina mitsy le voalazanao hoe be loatra teneniko anareo a za rehefa midina any aminay tsisy an'izany hoe anienina zany no fomapy amin'ny efatra sasana dia efa misy mamoyana mifaza misy le député fa efa olona efapolo amby zato no lahatra tany ny efatra sasany maraina dia ireo olona ireo raha misy efapolo amby zato no lahatra dia telo amin'ireo ihany no tena zavatra hoe misy heviny amin'ny asanao ny andianiko fa ny ampiny somavenina mba misy siramamy ihany lo député siramamy zay vola midikany mitantaraka atsangatsy aman'orana izy aloha mba tsy hoe tonga dia anatabola ny antondia dia laniny eo ny adiny ray anao dia kay nefa ny tena dikany iny le fatongavana eo dia satria anao tonga eo dia mba mivola izy aloha any anatin'ny lohan'ny olona hoe zany solombavam-bahoaka zany dia olona mpanan-kariny tena marina zany dia rehefa miteny anao hoe tsy manana dia ozy izy rampy dia mbo marina tena gagy ianao dia gagy laho izy ny ankizy zay tsy manana ny ako ataoko dia rehefa rehefa be loatra le tsy mino amin'ny tsy fananao dia lasa mamorona amin'ny tsy misy ianao tena mamorona amin'ny tsy misy franao mihitsy dia tena grave dia laalaonao ny aty an-tanàna amin'olo zay le vahoaka iananay zay anankiray andinika ihany aloha amin'ny resaka katikati izy aloha zany amin'ny lafiny ilay mety tsy maminina ihany fa ianahy zao ohatra hoe valombe folo commune ny géreko dia isoana fitondram-panjakana moa fa zay nahazo hôpitaly manara-penitra ngia izy hôpitaly io fa ao an-tantanana ny vondroso ny fomba fiasan'ny administration sy dia tody aminay loatra fa izay a raha ohatra hoe ny administra déjà moa zany ny resaka lalana efa problème fa za zany matsapa hoe raha zany manao an'le hoe ohatra hoe avy any amina commune ny afarany avaratra ary amin'ny farany atsimo ny hôpitaly mailaka kokoa zany le olona miantso amay zay angambany le dotation en ambulance hitako compliqué minoaly anao fa compliqué satria le ambulance ny tsy mipetraka any anaty commune any eo amin'ny paty mipetraka dia zay izy vao mandeha dia zay izy vao miverina izay par contre en permanence tena mandehandeha ny anaty commune any fa eny iny moa zany tsy maninona fa rehefa tsy mety tsy mety zay koa fa le izy fotsiny a za matsapa hoe tsy tokony ho dépense ao anahy ilay izy zay kosa aloha tena mifona tsy tokony ho dépense ao anahy ny vidy tomobile tsy tokony ho dépense ao anahy ny miantona ny carburant an'io tsy tokony ho dépense maharary fona hoe zany ianao tonga le tomobile dia eo le olona le tomobile kosa hoe tokony letay tsy maninona koa raha zay izy hoe ambulance le omena anay mba matoky le olona manatany tomobilinay koa tsy maninona vao meny
tena marary ny fomanao tonga le tobilo mavita 9 kilometre no jerinao miakatra amin'ny mason'ny olo kely mari position anaty tobilo koa raha tsy manara-penitra le izy zao tsy maninana na tsy hoanay ara fa velao fotsiny gérinay azy any le tena zava-dehibe izay nigérian'ny situation satria mbola mahavatana ny olona kokoa no miantso anaty zay miantso any DRS na miantso amin'ny médecin inspecteur mikasika problème na miantso zay dokotera fantany any avo misy mahory azy député fantany any député no mizara numéro antérieur nampiarosery fa ny dokotera tsy mizara numéro nareo zao masy manana dimy numéro professeur ampandidy eo amin'ny agéra nareo reo de ohatr'izay mihitsy le situation any aminay eny moa zany tsisy hoe professeur fandidy fa tsisy manana numéro any dokotera fa numéro any député de député io manana numéro médecin inspecteur de lasa de izay moa zany raha ohatra miasa médecin inspecteur zao hoe alay fa misy olona marary arianany de mbola izay indray niankatrany kadre tsy lasa izy makany amin'ny datiny any na ny comptabilité any eo amoaka vola nova carburant amin'ny tobile zay tsy misy fa zay ny teneny mba andefasy carburant no député lasa ianao mandefa 3 millions ny koa en carburant koa ny aminay tsy mitovy ny pompe ty le izy a compliqué fa zay fotsiny ndendray mitarika ary tena marina le izy abiko be le remarkanao le fanabeazana an'ireo pirenena mihitsy mitarika ny solovalovolo regny fo ndendray me tena misy situation ila hoany vahoaka mihitsy ilanao voly tena hoe latiaiza ndendray tena antsonao le opérateur économique hôtel tsy ako zay ataonao monsieur ohatra ataoko hoe souci fa ny lalan'le olona fa oty problème de manao izy a fa ny arina tratra ny torinao an'izay ianao ny monsieur le député 15 millions ny alako tamin'ny évacuation tamin'iny fa jerenao mbana tsy fantatra azonareo le izy de eo am'izay zany le tratranotelinao am'izay aloha inako ianao kosa raha forcenao izy amin'ny vola tamin'ny problème anao problème ny vahoakanao de izay zany tena hitako hoe mahasarotra an'le izy ny conclusion ko anatin'izany resaka lavabe zany de tena hoe on ne fait pas notre travail tsy ataonay le zavatra anindriny lalananay fa kosa par contre mbola ambony lavitra no ny lalàna ny vahoaka tsy afaka mihitsy zay teny amin'ny vahoaka hoe za tsy anao on ne peut pas mettez-vous à notre place on ne peut pas dire hoe tsy asako zao mihaly tsy afaka nanao an'izany mihitsy fa de efa oui chef misy an'izay citation zay moa hoe la politique devient grand quand il écoute les petits tena fianonao an'ireo ary eo ny mbola fianona mihitsy misy anankiray lambo any mifangafahan'ireo fa mifamihany indray manontolo sy ny tarana mitara mandidy tsisy vidy anao zany tso de fa tsy maintsy eny tompo de anjaranao géré raha mankataka 1 million izy de amenao 10 000 fa important eo mamine azonareo le izy satria tsy vitanao raha zay miankatahany rehetrarehetra de mena daholo de misy fanotanina Sana berpikirnya ada naik pasur dan sangat dalam urusan publik. Tentang foto itu tadi pantilnya tentang sesuatu jenis termasuk skenario media, enam sanksi mengenai proyek yang kode kita nanti itu kita sekarang déchéance des tentang faru
Makasianao eny dia natao somanao marina daholo izany tenena teo fa mba fanontaniako hoe ianareo solombam-bahoaka ve mba manao an'ilay asa izay voalazana fanorenana raha ny ohatra hoe tsy misy ambulance mba misy ny teny ve ny solombam-bahoaka hoe ampina budget ny santé ohatra mba mivakiny solombam-bahoaka dia intégralité aloha de financiaux mba afanana manampy vola ny any faritra zay solonareo teny ary faharoa dia efa tonga ao amin'ny solombam-bahoaka ny gouvernement dia ohatra famprisihana betsaka fa hoe mba interpellé any ministre ve nareo nanao suivi an'ilay politique générale de l'État hoe nampiarana zareo marina dia zavatra mambara atao anatin'ny PJ sotra betsaka ilay fanontaniana voalohany teo mba averiny kely azafady alao aloha valiko zay fa za ely atao anaty lohako ato za tsy voavaly tianao olany ve code d'éthique io dia aza tsina déchéance ao anatiny voavaly ny fanontanianao voalohany tsyamisy an'izany eo en fait efa nasiako tao fa nisononao koa tao satria tiako olany le olona atao ho alanao amin'ny asa kany mifidy an'io azonao ve zany je ne peux pas miaratsiny a voavaly zay fanontanianao voalohany le faharoa ahoana izy teo mbola tsy zay aloha le voalohany teo fa manao miasany ve amin'ny fanatanterana za aloha manao la preuve hita le lalàna hoentiko asako zay ary tena menao any anareo fa raha misy député zarery aloha fa misy maromaro dia tena misany asy mbola tsy absent na indemanière en session na ordinaire na extraordinaire mbola tsy absent na indemanière en commission ary misy commission tsanarany fa présent azonareo fofonja fa misy vice-présidence amin'ny assemblée nationale iza kosa aloha manao tsy afaka ny teniny hafa misy ihany aloha kosa aloha tsy manao fa tsy afaka hoe atao anaty lasaky fahita avao kosa tout le monde hoe misy tsy manao dia tsy manao daholo zany nareo fa za kosa aloha manao za io zay efa tara fa amin'ny commission finance zao mandeha ao anaty commission finance ao anaty commission juridique et plus important encore ao anatin'ny commission d'évaluation politique publique tamin'ity vao misy any commission io tamin'ity mandany effectivement misy an'izay commission zay ary izy io dia mbola misy an'ilay pénévato moa atsanganay amin'izao fotoan'izao miaraka amin'ny gouvernement fa mbola mifampisintona aloha zany satria tena marina zay mihitsy tena asan'izao vavavoa manala maso manao suivi et évaluation amin'ny politique publique en 1er décembre dia izy ny rencontre amin'ny gouvernement dia asaiko ianao midianao amin'ny télé mety amin'ny roa maraina any voatapitra tena asaiko ianao fa ny rehetrarehetra hiteny daholo raiky amin'ny dimo ary amin'ny président daholo tout le monde raiky amin'ny dimapolo amin'izany mety ho tratran'ny evasanina ny tao dia hoeninao zavatra tenen'ireo fa fin doléance normalement tsy tokony manao doléance zay satria ny anjaranay teny hoe ataoko ty maninona amin'ny amin'izay fa nohon'le toedrana misy zay tsy azo anoarana dia lasa mandataka ny atao mino ahy ianao fa afaka atoko anao tanatin'ity ordinateur ity loi de finance initiale de 2021
iny le boky be iray manontolo iny fa atao anatin'ity daholo ny anao azo vakiko tena vakiko ny teny anao an'izany indraindray misy tsara fantatrinareo fa nous sommes pas des techniciens, nous sommes des politiciens. Raha technicien izafay dia nafinanana mihitsy kosa le fa on est quelque part on est des politiciens misy amin'ny toko politique na misy politique dia tsy haiko ka azonao ngamba tiako lazay mifehy ny solombavambahoaka ary tsy azona ilavana satria maneran-tany zany zavatra zany fa tsy hoe eto Madagasikara ihany fa ny politika hoentinay dia ny politika ny tokony misy anay aloha voalohany indrindra zay kosa aloha tsy azo lavana fa nampaitra zay manana conscience personnelle rehefa tsy mety kosa miaratsina za kosa aloha zao ohatra tsy tena teneniko hoe za tsy fidy ny hoe fa na iteny arany fitansinya zany hoe fidio miaratsina fa tsy fidy ny fanambadiny lasinlasin toamiziny famizany eto Madagasikara tsy fidy mihitsy ny fanaranjasy zany eto Madagasikara za olona miteraka miaratsina fa na inona na inona teneninareo politique miaratsina fa mana conscience personnelle koa dia le izy ohatran'izay zany le zava-misy za koa zany tena teneniko za tsy afaka niteny misolombavambahoaka za zao manana olana kosa anakaikikiny ihany misy solombavambahoaka amin'izao fotoana izao mano social teny zao dia miantso anany efa vahoaka le ao distrika monsieur le député fa maninona ianao no tsy amin'izao fa maninona ianao tsy fa tsika olana zany efa miasa ka maninona raha ihany amin'izao fotoana izao mitondra vaky gony telo commune maninona raha ihany manatsapoka lampadaire raka ny tanàna fa maninona ho fa aloha tapitra ny session dia mitondra zay tsy rambony fanakona de façon zay après session manao tapitra ny aminareo fa tsy ao anatin'ny session le asako anenen'ny constitution mihitsy andeha olo-diany dia mitety commune sokotany dia indraindray le fomba sainanay sany député kosa hoe tsy mitovy fa indraindray izy manimba ny tena zareo manao mafinaritra anazy any dia ianao sinda anandriany vahoakany ianao zay efa rovolana tsy hitako rovolana le session ampokoroana za sy bi miaratsina ohatran'izay zay natonga nanenteny tariany voalohany tariry raha le asa masolombavambahoaka analo ngambany raha telopolo mandara vitako hoe fara le asa tsy masolombavambahoaka ny tsarana anazy tena miaratsina fa raha ty manaraka ty loha tsotsofina tsy haiko fa mahavoavaly alefa mitanina anao raha ohatra tompoko na resao mbola mpianatra fanamariana kely ngambany anao hoe marina fa betsaka ny vahoaka no tsy mahay inona marina ny tena asan'ny solombavambahoaka fa nefa kosany tena hitako hoe le image avoaka ny solombavambahoaka ny hoe vahoaka mihitsy ny mahatonga n'izy hoe mieritreritra an'izany mandeha zao ny propagande fifidianana député misy tomana vahoaka hoe amboariko ny lalana rehefa nany anamboatra hôpitaly mitety porte à porte manao asa soa normal be mihitsy ny vahoaka rehefa lany anareo karaha misy olana dia hoe député rehefa misy olana rabony dia hoe député andeho an'ny député satria zay ny image apetraka reo hitany vahoaka dia normal satria le izy tsy fantany tsy hainy le izy dia zay ny image avoakanareo anazy dia tsy manome tsy ny vahoaka mihitsy rehefa tonga ohatra hoe misy olana rabola dia hoe andeha ho an'ny député fa izy no amin'ny volana fa zay no tamin'ny propagande zany no asehoanareo amin'ny vahoaka zay sotra betsaka Stéphane Tamina moa ny anao fanamaria dia effectivement marina ny tenenao tamin'izany nanao propagande ny anao mikitraka teo hoe
fahalemana ny famoliazana izay ny filamatra nyetiko tamin'izany fotoana dia misy hira izay namboarina olo le hira moa misy lalana izay ny aminay ihany ren 27 ozy le hira hoe 27 vita tsara tsy mira tampo le nanao an'le hira fahazahoan'iny lazy zany nanao ohatra ny ren 27 tena za tena nanao tsy zany nanao ohatrany miasa koa dia miteny amin'ny gouvernement hoe amboary ary minoalana fa intelo miatrika zay na tao amin'ny rencontre avec le gouvernement miteny any any ambadika any fa mampatsara le rencontre avec le gouvernement mantsy any hitan'ny tele le izy dia fa tena hitan'le vahoaka amin'ny fidy zany hoe io ianao fa miteny an'le marary azy programmena mihitsy io tena mampavita atao tsenjeny maino mihitsy zao no teneniko voalohany iresaka ny lalana ary intelo zay miatrika fa nefany amin'ny premier dia ilalany foana nytritratritraiko efa amboarina le lalana zao fa ataon'zareo tany moa zany le izy dia nitedavina vahoaka reo doa tsisy nahita goudron hatramin'izay nena tena efa amboarina le zao dia mbola hiteny any amin'ny premier octobre hoe aboazy goudron le lalana raha tsy disa vola be any le namboarana azy zao 4 milliards d'ariary na vola be io zera le lanao io dia eritrerety zay kaiky ranomasina tena 60 kilometre mialan'ny bondrozany ranomasina fa ataoko hoe 10% amin'ny zanakay eo mahita ranomasina inona ny antony tsy misy lalana tsy resaka économia tsy resaka zavatra be lehibe ny économie zany moa dia efa fantatrina rehefa rehefa fiky zany lalana zany dia efa be lehibe ny zavatra ilana ny olona manana mihitsy zay ary zay fanamalianao zay nidirako amin'ity fanetananao ataoko ty za tena manentana anazy aza vela ho an'ny mpanao politika ny politika tena minoa za tsy mpanao politika fa tena ozy izy aho hoe raha mbola io mpanao politika ao aminay ihany manao amin'ny politika no an'ny vonin-drozy dia oliozy vonin-drozy zay dépense dia soma kafaka mitongotra saika raha efa tsy nafantatra anana hoe talohan'ny tamin'ny javoana tondra bibia misy visy anaty telo an'ity tanina ao anaty loarika koa fa tena hoe tsy maintsy lany à tout prix satria tellement ianao ve nyray aman-drenao nampianatra anao zay serie anao ty je suis diplômé en tel et tel dia les prêt-engagement aminao mangahazo no any tena mangahazo no any mandava-taona tena hitako hoe za tena zay mihitsy natonga nananao député dia raha ohatra mitovy amiko daholo le député ao assemblée nationale raha ohatra ohatranao zao député ao amin'ny conviction anao zavatra anankiroa no mitrano mahazatsiny amanondrano zavatra roa no mitrano na ianao mivarelatra na ny assemblée nationale io tsisy akoatran'izay raha vitsanisa no mitovy amiko sy mitovy aminao dia miara-mivahevitra le vitsanisa fa raha maro an'izy le manana conviction dia miova ny assemblée nationale raha tianareo iova Madagasikara raha tianareo iova ny politika eto amin'ny firenena dia ilenareo mieritreritra fa te hanova midiry na tsy manana ariary arany fa le izy le conviction andramany atao piese za mantsy za tena mialatsiny amin'ny fisotoana reo fiarahamonimpirenena ary
arrêtez de critiquer les politiciens. Faites de la politique. C'est tout. C'est ce qu'on vous demande. Tena momba zavatra venareo midira ao resehatra tonga fanifany. Arrêtez d'être des techniciens. Moi, je suis technicien. Tsy mahova zavatra ny ao technicien aminao. Tena nareo betsaka ny zavatra haiko sanatria aminy areo. Fa tsy mahova zavatra. Satria j'ai même pas le pouvoir de changer les choses. Fa rehefa politicien ianao dia tu as le pouvoir de changer les choses. Et arrêtez d'observer, de regarder et de critiquer surtout. Apetrao any zany mandao asa. Io mansehatra mety takatra ao président tokotany ataovy. Afaka manao président de la république ianao ataovy. Fa il faut agir. Tsy moramora ho an'ilay izy. Tsy moramora fa za tena manentana antsika tanora. Tena manentana antsika tanora. Aza vera rehefa antitra mitondra fanivana mba izao fantanorana izao no ampiasaina. Satria le dinanisme nananareo ny ilaina. Le olona efa rehetra daholo dia iny ngaha iny marina fa le sokatra tonga lavitra no evoka fa aleo miazakazaka. Dia izay ny anahako hoe tena miaratsiny aho ilay zatra teneniko izay fa tena hoe arrêtez de sao. Fa za tena samy mihitsy. Alors raha hidirana dia ao amin'izay fanarezaka ao. Za fa tena manentana atombohy amina président n'association aloha dia avena hoe midatra antsika izy. Misy olona ao solombavam-bahoaka teneniko anareo fa tsy nandanina ny ariaratra. Fa tonga dia isaka ny commune izy manana association anankiray dia ny ray isaka ny fokotany dia ny ray fokotany membre ny association amin'ny daholo dia finansaka amin'izay izy. Tsy nanao propagande izy. Fa tonga dia mahafantatra fosiny président anay nasaka député. Automatique izy dia nahazo 100% des voix. C'est préparément fotsiny izay zavatra izay. Dia io koa tsy voatery hoe manana origine. Minoana reo za sud-est. 20% manana député reo sud-est. Sakanareo fanareo matanzany. Za ho manatiny eo misy olona any Dego, any Kiliary, any manjary eo ilay vao manome précision dia manjary fantatry nareo daholo hoe fakaraky ianao. Rehefa samy mialatsiny amin'ny ty atao guillemets be rehefa samy chaque daholo. Misy tsy le origine, c'est pas l'origine qui compte. Mety misy any mitady an'izay fa le olona ianao mihitsy ilainy le ianao manana le conviction. Tsy io tsisy lalàna araka ny mbola amerikana izy diplôme koa izany fa tena fitiavana. Rehefa tiany olona ianao dia lampoana dia rehefa manao foana anao anatomandànao dia sanction anao tsara indrindra dia tsy lanitsony ianao izy. Dia izay le izy lava be ngamba moa le ohatra raha lava ny teno very ny soa raha lava ny bozaka very ny kosoa. Misaotra indrindra antsika rehetra dia tsika fisaorana angambany eo fetefetsika ambany nisany andriamatoa tsy mandeha angelanina somba vahoaka lany io ao distrikany Fondroso. Di Ramatoa Ramatoa c'est amené au mouvement politique de la République de Madagascar. Et vous avez Ramatoa Issa Malal, une association au Parc Madagascar. Para fatigué de Linda, Nisani Ramatoa 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 Parani, Chamni Piauco. Sudah siap dulu, mengenaskan di tiap-tiap nanti. Saya tahu nih ketika sabar pun zaman dia akan ngambil Indonesia, mereka masuk membuka apa, dia akan wali kafa, macam ni apa,
Ny anatin'izy zany dia mitovy ny fahazabony nany ny pirenena ny any amin'ny amin'izao vahoaka hoe le fijery amin'ny asa nametrahana amin'izareo zany mba hisina vokatra tsaratsara kokoa amin'izay asa izay any dia mankasitraka antsika rehetra.